Sambany mba nahazo toerana manara-penitra fitehirizana azandrano na débarcadère ireo mpanjono eto Mahajanga ka ireo vehivavy mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny mpanjono mivoatra Tantsaha no misitraka izany. Efa misy fitaovana toy ny vata fampangatsiahana ao anatiny. Faly be zahay satria zay taloha manajotsotondro amin'ny sisisiny rano eny foana. Amizao zany zay nahazo toerana manara-penitra tsara anajotsona le trondro de misaotra betsaka ny vadin'ny président Ivotoeran'Ny Rajoelina amin'ny fanomezana zay chambre de débarcadeur izay fa tsy mijaly tsony zay aty nahazo fumoir nahazo salazy de faly be zay efa mangataka mba ilamina tsara ny fikambanananay mba izotra tsara fitantananay anty débarcadeur ity. Ny asa ataonay de manjono avy any de rehefa tonga mpanjono de tonga eo le trondro tonga milakana eo de alaina de traitenao kikisina na hoe ato de congelenao zay misy ficongelena anazy ao misy chambre ficongelena anazy ao de rehefa avy eo amizay ohatra mandefa vente locale eto toerana na ny Antananarivo na eto toerana na ny tsena afaka ataonay daholo zany rehetrarehetra zany. De zay toto produit rehetrarehetra rehefa ao anaty rano zany misy aminay daholo. Mampiavaka anazy zany de mba manamaivamaivana kokoa le fahasahirananay eran'ny sisin-drano. Zay taloha zany mitety sisin-drano isaky ny manajotso entana fa zay amizao zany efa manana toerana tonga de spécial eto amin'ity hoe débarcadeur ty anajotsona ny trondronay. Niavaka ny fankalazana ny valomarsa tamin'ity taona ity satria dia mifantoka tanteraka amin'ny fizakantena ny vehivavy ireo karazana etsika no tanterahany vadin'ny filoham-pirenena Ivotoeran'Ny Rajoelina. Ankoatry ny fampitaovana moa dia isy ihany koa ny fanampina amin'ny fampiofanana ireo vehivavy ireo. Mafaya ny mahita anareo fikambanan'ny mpanjono mivoatra ato Tantsaha voro maro eto amin'ity toerana ity. Tsapako fa mafy ny asanareo kanefa tena manana finiavana sy fikirizana ianareo ampivoatra izany. Koa mijoro eto aho amin'izao fetin'ny vehivavy zao maneho fahavononana amin'ny fanohanana ny asa ataonareo. Fantatro fa maro anisan'ny vehivavy misehatra mijoro ato anatin'ny faritra Boengy ary anisan'izany ianareo eto Tantsaha. Noho izany dia mafaya ny manolotra anareo ity unité de transformation de poisson ity. Ankoatra ireo fitaovana maro ahafahana mikirakira sy mitahiry ireo hazandrano dia misy koa ny fampiofanana momba ny fitatanana omena anareo vehivavy eto Tantsaha. Fifaliana ho ato koa raha afaka mitondra fiovana ho anareo ny fandalovako eto. Ny tanjona dia ny ampiroborobo ny asa fivelomanareo andavanandro sy ny fiainan-tokantraminareo amin'ny alalan'izao fanampiana entina izao. Marina fa i Mahajanga no renivohim-paritany fahadimy no tsodiny Ivotoeran'Ny Rajoelina amin'izao fankalazana ny andro ny valomarsa izao. Any Antsiranana kosa no anaovana fankalazana nasionaly ny alatsinainy ho avy izao.